Armiana Kristiana Malagasy eto amin'ny NCTV. Fa ino eky mampiasa saina be andre ohatr'izao? Tsy zany eky fa tena mikorotana be ilay asako any am-piasana, sady efa ela be koa zany nangataka promotion fa tsy mety mahazo mihitsy hatramin'izao. Zany ve mampalahelo koa kindry izany. Za mahita hevitra fa mety amindry fa hevitra inona aky zany? Misy olo izay ihany mahay manamboatra vitana izy sady mahay mandamina ny fiainana ny korotana koa. Tena siran'izany vendry hoe azo antoka izany. Eny kia be dia be ny olo efa nakany dia milaza hoe tena mahay olo io ka ahoana vonona vendry? Ok ary vonona za fa efa tsy hitako tsimika izay atao. Ok vapetsy maraina ary izany tsika zindriny makany. Ny ary raikitra izany. Iny ary aza matahotra fa itsika mandamina ny oasa mikorotana io e. Tena nanenenako nakany amin'ilay olona iny. Mody ohatry ny hoe nahazo promotion sy nilamina vetivety fotsiny ny asako. Kanjo volana vitsivitsy taoriana izay dia niverina ny korotana sady voaroaka tamin'ny asako aho. Tena tsy hitako toy izay atao marina. Manao ahoana? Fa inona mampitandrika be anao ohatran'izao? Kivy aho fa tena potika amin'ny fiainako sady voaroaka tamin'ny asako aho. Tsy hitako toy izay lalaka aleha e. Zany ve? Malahelo anao aho. Saingy manana vahaolana tsara ho anao koa. Fa vahaolana inona koa zany? Sao dia ampijabaka anandra koa izany vahaolana omenao ahy zany? Tsy ampijabaka anao vahaolana omeko fa tena azo antoka ka Jesosy no anarana. Izy ilay lalana tena izy. Dia mitaky solona sy vola koa ve zany? Tsy mitaky ka ianao vonona n'olitra ny fiainanao sy ny fonao ho azy fotsiny ny lainy dia izay. Ka ahoana? Vonona ianao? Ie, vonona ka. Tena hatramin'ny arahako tamin'i Jesosy izay dia lasa nilamina tanteraka ny fiainako. Lasa manana fiadanam-po sy filaminan-tsaina sady nahazo asa vaovao indray izay mitondra fiadanana ho ahy. Tena misaotra Jesosy aho. Misy lalana ataon'olona ho mahitsy, kanjo lalana mivalina any amin'ny fahafatesana ny hafarana. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Narano Madagascar Christian Animation na Armiana Kristiana Malagasy. Sotra anao nanaraka ny fandaharana androany amin'ny herinandro izao indray eto amin'ny NCTV.